L'actualité unie, dynamique et renversante dans le journal TV. Smack, smack, un petit fromager. Smack, like offreta fatsiro, sady foana inanazy. Sokobis, gaska tsara. Fianam-bidy hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magazay Batimax rehetra ary 10 isanjato be izao kosa ho an'ny rayon carrelage sanitaire luminaire. Tandremo sao disanjato Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ny Vaovao. Yakatra 200 ariary ny viditsolika amin'ity enim-bolana faharoa ny taona 2024 ity, fiakaran'ny viditsolika izay midika ho fiakaran'ny vidim-piainana ihany koa. Tsy handray anjara mifankalazana ny fety niverenany fahaleovan-teny roapolona anatin'ny komunina miisa 130. Mandrafitra ny distrika ny Vangaindrano amin'izao fotoana izao. Maro loatra ny antsojay miatra azy ireo ka isa ny antony io. Lasa vato misakana azondro nosy malagasy mpitondra izay tsy hahen'ompeo intsony amin'izao fotoana izao. Ny fanjakana izay tokony hanamafy ny hetsika no izana ny fitakiana, hoy Général Ramakavelo Désiré. Amono ny mpandraraha anatin'ny seha-pitaterana ny fampitihan'ny lalam-pirenena saika manerana nosy amin'izao fotoana izao, raha tsy misy vahaolana aingana ho ireo mpandraraha, indrindra anatin'izao fotoana mahabetsaka ny mpandihy izao. Anvelany mikasany amarana ny ady eo amin'ny Israel sy Hamas rafa ny tafika Israelianina taorian'ny fifandonana teo amin'ny rotontana nandritra ny 9 volana. Ny antsiprian'izay. Ngadona ny amvalora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany tony mahazatra matoa andatsoratra vetrany nonde anokafatsika izay amin'ity alina ity. Yakatra 200 ariary ny viditsolika amin'ity enim-bolana faharoa ny taona 2024 ity. Fiakaran'ny viditsolika izay midika ho fiakaran'ny vidim-piainana ihany koa. Na tiana na tsy tia na tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny fiainan'ny malagasy ray manontolo io fiakaran'ny viditsolika io. Ka eto Andriatsilavo. Mahazo vahana ary mitombo hatrany ny fotoana laniny amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto andrenivohitra amin'izao fotoana. Manakaiky ny fankalazana ny 420 taona niverena ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara izao. Dia mbola miampy fepetra vaovao indray izany ho any Nosy Zato miazo ny lalam-pirenena voalohany iny. Na izany, tafahoatra ny fitohanana satria mbola miampy ny lavadavaka sy ny faratsy ny lalana. Na aiza eto andrenivohitra. Tao hoe arakaraka ny nanaovana andrana ilay teleferika hamahana ny olan'ny fitohanana no vao maika mampirongatra izany. Na eo aza ny filazana fa tsy maintsy hisy izany rehefa fotoanan'ny fety tahaka izao. Izay eo ihany, fa ny tena manitona ny sain'ny be sy ny maro dia ity solika Yakatra 200 ariary amin'ity enim-bolana faharoa ny taona 2024 ity. Fiakaran'ny viditsolika izay midika ho fiakaran'ny vidim-piainana ihany koa. Na tiana na tsy tiana, tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny fiainan'ny malagasy sy ray manontolo io fiakaran'ny viditsolika io. Voalaza tamin'izany fa isan'ny fepetra napetraky ny FEC na ny facilité élargie de crédit sy ny FRD na ny facilité pour la résilience et la durabilité azon'ny Madagasikara ny vola $390 io fampiakarana ny viditsolika io. Vola izay hositrahana mandritra ny 3 taona. Tsy maintsy hiakatra ny vidim-piainana ary lanja miakatra araka ny fomba fiteny ihany koa ny fiainana. Na izany, tokony hisy vahaolana mazava avy amin'ny mpitondra fanjakana ahafahana manamaivana ny fahasairanan'ny mponina fa tsy tokony ho variana amin'ny kajy hafa. Hodiny rehetra tsy hita ary tsy misy miresaka firy fa amin'izao fotoana ny ka efa tsy takatry ny kely volintsony ny atody. Efa miafy amin'ny kafe mangidy ny akamaroan'ny mpisotro kafe no ny falafosany ny siramamy. Efa tsy resahana intsony ny menaka, lafarinina sy izay rehetra fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Mila vavaka ny firenena ary efa nisantarina ho maly teny amin'ny kianja Barea izany. Vavaka ho an'ny tanindrazana, vavaka ho an'ny fiarahamonina, vavaka ho an'ny isa-tokantrano, ka ho afaka iaina sy traka hatrany amin'izao fahasairanana menjata izao. Zava-dehibe ny vavaka saingy mila asa sy fahavononana ihany koa. Zava-poana mantsy
raha toka tsy aranasa ny finoana asa takina manoloan'izany ny fampitomboana ny eo ampelatananymponina ka tsy hijaly intsony amin'ny sakafo ny filaminana ny fahasalamana ny fitaterana hatramin'ny fananana sy ny fahazoana tafo ampandrina ny loha amin'ny alina firy tokoa moa ny malagasy no zara fa misakafo noho ny tsy fisina tsy manan-kelofana ary izay manan-kelofana aza mitaintaina andro manalina noho ny afitsoko ny dahalo sy ny mpanao ratsy ny tena olana goavana amin'izany dia misy amin'ireo malagasy piraitan-drazana no misy nanika eo ambonin'ny arena any-pitoloha ary mbola manana ambiampy ho an'ny 10 na 20 hatrany amin'ny 50 taona manaraka amin'izao fankalazana ny 400 taona ny verena ny fahaleovan-tena izao no tokony hamelomana indray ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavanamana ka hitodiana manokana amin'ireo kamboty sy mahanitra fadiranovana tsy hoe rehefa krismasy ihany vao tokony hijery sy hanampy azy ireny indrindra raha hiatra io fampiakarana ny viditsolika voalaza tiany aloha io izay ny fomba fijery ny sampana fampalalam-baovao manoloana ny fiakarany viditsolika sy ny fiakarany vidim-piainana terak'izay fa tsy andray anjara amin'ny fankalazana ny fety niverena ny fahaleovan-teny roaponina anatin'ireo komuna miisa 130 mandrafitra ny distrika ny Vangaindrano amin'izao fotoana izao antony maro loatra ny antso-jay miatra amin'izy ireo raha ny fanazavana ary mahatsapa fa tsy malagasy tsony ihany koa roaponina araka ny fanazavana azo tamin'ity andro antiga eton andriatsilava nanapa-kevitra tsy andray anjara amin'ny fety fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovan-tena ny Antesaka ponina ao amin'ny komuna miisa 130 mandrafitra ny distrika ny Vangaindrano antony maro loatra ny antsonjay sy ny fanaovana anjorom-bala ny poniny Vangaindrano ataony ny mpitondra fanjakana ohatra amin'izany ny fanenjehana ny mahavita raha Silvestre ny raharaha Masy Golamali sy ny raharaha Kristina Razanamasoa samba ny teto amin'ny tany sy ny firenena no nahitana tranga tahaka izany ary ho sarotra ny toedra raha eto amin'ny firenena raha tsy misy fandraisana andraikitra hoy ny filohan'ny BAM izay vondrona ny Foko Betsileo Antesaka Antemoro Antandroy Antefasy ary Makoa voasambany tokoa zany teto amin'ny firenetsika za matahotra za mety efa tsisy drapeau mety ho ampidina drapeau zareo manomboka rampitso na panala satria efa tsy meritreritra ho gasy satria efa matsapa-tena natokana tsy ho gasy na izany aza omeko ny atao hoe formany tsy akalasa avy antsisa tsy misy mandeha mijery ny matso ny maramila natesaka raha miresaka ny zareo aza na ny zaza aza mety somainy zareo andeha hilahatra ny drapeau mety ho ampidininy zareo manomboka rampitso fa ratsy zany zay le antsoako ny fanjakana jereo akaiky io raha io so de hitatra ka nahirana atsika tsy anareo rery no sahirana na dia ny vatatenanay ho sahirana ny vatatenantsika rehetra ho sahirana satria fanjakana raha manana ty raha izay ny tsy fanatanterahana ny tsy fanalitrihana ny matso satria zay no anotaninao teo dia mbola iarahany famononomby zay atao eny amin'ny zokolona ao Vangaindrano amin'ny toerana misy azy mety hoe ny Vangaindrano be miala aveo vo andehana ho fomban-drazana ifamatora ny Antesaka rehetra raha mbola manana fotra ao amenagnara raha mbola mitondra n'izany anaran'izany zay le tena zava-doza efa afatra lehibe ho an'ny mpitondra fanjakana ny fifidianana farany teo izay ny fidianan'ny vahoaka ny mahavita raha Silvestre saingy tsy tonga saina ny mpitondra fanjakana raha ny fanazavana atrandy de tsy mba afaka ny fanatonana ve satria nadia averiko indroa zay nadia averiko intelo nadia no gadrana azy taraha mbola ny fidiny Vangaindrano inona ny message ao anatin'izay fampitodiana ny maso ny fanjakana mba hanome hasina ny zanaka Antesaka ary zay nitsanganan'ny Sud-Est omeo ny asiny tsirairay hajao ny tsirairay ary zay koa mbola itsanganan'ny BAM mampalelo anay ne safelinay zany ny raharaha Razanamasoa Kristine mampalelo anay ne safelinay zany ny raharaha Golamali sy ny sisa maro rehetra antso anefa anao ataonay eto tsy mitady ady izahay omeo anay ny zonay omeo anay ny asinay omeo anay ny toeranay eto amin'ny firenena de jeretsika ndray zany ny arabetsika eto a Madagasikara
mino afa misy volan'ny banque mondialy ihany koa amin'ny oarabetsika io zay efa ratsy mampitomany olona nakaiza ary ny vola mikasika an'io aiza ny FR fond d'entretien routier sa lasa FR izao nakaiza manina ny ratsy ny lalana ny jiro tapatapaka isan'andro misy volan'ny banque mondialy ihany koa ao maninona tsy tadiavina daholo reo tsy resako ny écran plat tsy resako ny antany amin'ny portny Toamasina izay nisy volana anjavona tsy resako ny banque centrale ny Manakara nakaiza daholo reo vola reo maninona de izahaya Sud-Est amin'ny alalan'ny atesaka ihany no alaimbaraka amin'ny dommage avec intérêt 122 milliards d'ariary misy aza ministère tsy manana an'izany ane say vangaindrano ve io vidina io zany ho alaina mbokadiny tsy ekeny ataisaka izany a ka ny fampitsitsika zareo ifampitsitsika zareo amin'ny talaka raha mipitso araka izany no iroso amin'ny famonoana omby fanaovana fomba ireo antesaka ho vangaindrano ka iombokevitra sy hifanometoky fa tsy handray anjara amin'ny 20 jona raha ny fanazavana atrany hiteraka zava-doza ho an'ny fireneny zany raha tsy misy fandraisana andraikitra ao anatin'ny fotoana fohy andrasana ny mety hotoyny fa nampiakatra ny raharay eny anivo ny fitsarana tampony mpisolo vava ny kandida tsy miankina mahavita raha Silvestre ho vangaindrano amin'izao fotoana izao arak'izany miantona ny fanamelohana ary tsy tokony hiantraika amin'ny falaniny tamin'ny fividianana ny fasivy amin'ny 20 ny volana May lasa teo ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao Gaëtan Andriatsilavo. Misy ambadika politika ny fanenjehana ny kandida tsy miankina ho vangaindrano mahavita raha Silvestre raha ny fanazavana voaray antony raha tokany 20 jolay ho avy izao no voatondro fa hitsarana azy dia naroso ny 9 jona lasa teo izany ka namoahana azy 12 taona an-tranomaisina 5 taona tsy mahazo miandraikitra asa-panjakana 5 taona tsy mahazo manao politika ary mandoa onitra 20 miliara ariary ireo no sazy niatra taminy na izany nilaza ny mpisolo vava azy fa nampiakatra ny raharaha izy ireo ka miantona vokatra izay ny fanamelohana io kandida io tamin'ny raharaha atao amin'le premier degré tao mipaka dia voatsara izy ary nosaziny izy ny lalàna ihany koa nefany a dia mamela mazava tsara fa rehefa manao appel na mampiakatra fitsarana ambony ny olona anankiray izay mahatsiaro fa tsy afa-po amin'ilay didina voaka manomboka eo dia tsy miatra amin'iny olona iny aloha lay didina voaka ka raha ny hevitray aty amin'ny fiarovana no anontanianareo dia miverina amin'ny antsitsika hoe situation antérieure izy aty i mahavita raha Silvestre zao zany hoe miverina amin'le hoe tanana vonjimaiky eny amponja fa tsy mbola hoe manefa sazy fanampin'izay tsy tokony isy fiantraikany amin'ny mahakandida la ny vonjimaika azy izany satria tsy nisy fanafoanana ny dosieny nandritry ny fifidianana raha ny fanazavana hatrany donc ho anay zany a matoa mbola ny tononony seny teo ny anarany dia tsy disqualifie izy matoa mbola ny tononona teo fa izy no nivoaka ho mpandresy tamin'ny fifaninanana zay lazaitsika hoe adiny ombalahy tsy asiana zao hoe tsy asiana indraindraina sy zao izahay dia mahita fa hatreto aloha zany izy a dia mbola mitohy ny dossieny iny any amin'ny seny satria zay ambaranay ho retany rendanitra zay fa nanaovanay fampakarana ambony ny didina voaka ny fitsarana tamin'ny fotoam-pitsarana azy ny 9 jiona lasa teo tsy aivina taoriny fametrana ny antotataratasy firatsaha-kofidiny ity kandida tsy miankina ity no voasambotra tao vangaindrano nentina avy hatrany taty Antananarivo ary no tanana vonjimaika ao an-tanymora tsy nanao fampelezakevitra ity kandida ity vokatra izay saingy lany tamin'ny fifidianana araka ny vokatra vonjimaika navoaka ny seny foibe ny faraka 12 ny volana jona lasa teo andrasana manoloana izany ny vokatra avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana
sy ny fanapa-kevitra ho raisina manoloana io kandida ao vangaindrano io. Tontolon'ny fividianana sy solom-bavambahoaka izay hatrany tsy tokony hanana tahotra amin'ny famoahana ny voka-pividianana ofisialy mialohan'ny fetiny 20 jona. Ny fitsarana avo momba lalam-pandrenina raha toka manaja ny fahamarinana ireo mpanao politika tamin'ity androan'ity. Ny feim-potoana nanany fitsarana avo momba lalam-pandrenina amoahana ny voka-pividianana ofisialy izay tapitra ny 17 ny volana jona ho avy zao araka ny lalàna ny elarana Evson. Raha ny vinavina ny maro ivoaka alohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena ny voka-pividianana ofisialy ny fividianana solom-bavambahoaka avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Tsy tanteraka izany ary everina ho aoriana ny fankalazana ny 20 jona indray izany. Raha araky ny lalàna tapitra amin'ny 17 ny volana jona ho avy izao ny feim-potoana anana ny HCC amoahana ny voka-pividianana. Aorian'ny fankalazana ny 20 jona araka izany no amoaka izany mba isorohana ny mety isiny ny korotana ny eo anivon'ny HCC. Rehefa mandeha amin'ny famarinana hoy ireo mpanao politika dia tsy misy korotana ary ampilaminana ny amoahana ny voka-pividianana. Nya dia tsotra maninona no manahavelo loatra zany ny tompona andraikitra fa misinina fa za dia tsy ho sasatra mihitsy miteny hoe rehefa samy manaja ny fahamarinana manaja ny ara-dalàna dia tsisy olona dala tsy tia firenena koa reto fa milamina io rehefa misy ny fanarahan-dalàna rehefa misy ny fikajiana ny fahamarinana dia raha ohatra le izy mba hoe no ny antony hoe satria mbola tsy nisy mihitsy zany hoe efa arivo mahery ny rokety raha mba zay zany ny antony resahana hoe mba ho jerena akaiky daholo ireo fitarainana nataon'ny kandida dia anisan'le mitehaka fa raha zany no entina amin'ilay izy sao dia misy malelingela na sanatria mitondra fikorotanana dia magaga ihany zany teny atao zany satria tsy mifanandrify loatra raha zay ty amin'ny mpanohatra aloha inay dia tsotra foana ampanjakao ny fahamarinana ny tany-tany-dalàna zay tsy nara-dalàna andao saziana. Tsy voatery itovy hevitra avokoa ny olona rehetra fa ilaina mijoro amin'ny fahamarinana raha ny fanazavana. Fanetry be ny firenena ireo fa tsy manara-dalàna hakamila saziana ireo izay minimanao izany ary tsy tokony isiana fanavahana. Tandrovana voalohany indrindra ireo mpitandro filaminana ireo tokony mba hitandro zany hoe fa maninona moa ny hainy foana zany hoe lehibe na district préfet ministre sisy tsy manara-dalàna fa maninona no tsisy miteny zany fa dia ororona foana ny olona amin'ny zavatra zay atao ka zay ozy zay le tsy mety tsy mitovy ny hevitra fa amiko tsy fitonana fanjakana zany fa fanangana hevitra manerakelana malagasy satria tsy tavy mitovy hevitra daholo tsika rehetrarehetra dia zay tsy mitovy hevitra ve zany dia olazaina fa mpanankarotana olazaina fa tsy tia fitanindrazana lazaina fa tsy tia firenena tsy tia fampandrosoana zay tsy marina zany. Tamin'ny tsy fividianana solom-bavambahoaka itsy avoana voray fitoriana maro ny teo anivon'ny HCC raha ampitaina tamin'ireo fividianana tany aloha. Andrasana ihany koa ankilany ny famaliny ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ireo fitoriana ireo. Ao anatin'izay fa niohikevitra samy avy zay fa makasika ny fitakiana ny Élysée Pars lasa vato misakana tsy azonro nosy malagasy anohizana ny fitakiana amin'izao fotoana izao ampitondra fanjakana izay tsy andrenesapeo itsony momba ny fitakiana ankehitriny. Amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no efa manaiky fa antsika ireo nosy ireo fa ny fitondrana no tokony hetsika bebe kokoa amin'izay fitakiana izay sa misy ambadika politika manery azy hoy ny Général Ramakavely Désiré tamin'ity androan'ity. Henri Florian. Etsy arenesam-peo momba ny fitakiana ny nosy malagasy intsony ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao izay ametrahany ny mpanarabavao fanontaniana lehibe hoe ny fananany André Rajoelina ilay zoam-pirenena frantsay ka tsy hananany intsony ny zoam-pirenena malagasy fi ny antony izany sa misy zavatra hafa na fifanarahana ambadika. Ny fanjakana malagasy mihitsy no fantatra fa nangataka ny hanemorana ilay fianana tokony natao tany Frantsa mba handinihina ireo dingana rehetra izay tokony ho atao amin'ny famerenana ireo nosy malagasy ireo an'ny Madagasikara. Barengo mipetraka ny tsy harenesam-peo momba ny fitakiana ireo nosy ireo intsony hoy ny Général Ramakavely Désiré. Reo le nosy kely hoe Élysée Pars ange io dia miankina fitondram-panjakana inona moa ny azon'ny vahoaka atao
zay fifanekenao sy fanarahanao amin'ny firenena frantsay fa any amin'ny firenena mikambana nge fa manaiky fa atsika malagasy io e ny any amin'ny firenena mikambana efa firotaona ny lazainy tany amin'ny firenena mikambana anareo malagasy io fa rareo frantsay a tonga de miseho be sandro fotsiny de milaza hoe eto ohatry ny any frantsa ozo ny filohandry zareo fa nisy nytenenenan'izay inona ny valika afatra amin'izay ataontsika malagasy fa anginana ka misy mitentsony zany inona ary ny azonao atao amin'izany fitondram-panjakana ny mety ka ko ny vahoaka indray mono aninona fitondram-panjakana nkeny manam-pahefahana fa tsitsika vahoaka eto izao mifanalavitra amin'ny Paul Kagame ny filoha repoblika Andry Rajoelina ny filoha Rwandais mantsy dia sahana makabatsila ny politika ambadika ireo firenena mpanjala-tany tany aloha sy mbola mihevitra noho izany amin'ny endriny vaovao itsakilan'izany rehefa jerena tsy hita ho manao antsova amin'ny malagasy iray manontolo hiara entana itaky ny famerena ireo nosy ireo ny fitondrana Rajoelina mila mandinika lalina momba ny mpitondra fanjakana mijoro amin'izao fotoana izao ny malagasy ka tena hanana mpitondra sahy mametraka izany tena fahaleovantena izany fa tsy fahaleovantena sarintsarina sahala ny zava-misy amin'izao fotoana izao voaososy tanteraka ny fiandriana amin'ny pirenena amin'izao fotoana izao veranjaviny ihany koa ny atolona nataon'ireo tia tandrazana manoloana ny fizakany Andry Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay araka ny fanazavana netiny teo anivony RFM manany anteny mera ny ray aman-dreny sy ny foko malagasy olona tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy intsony amin'izao fotoana ny filoha faratampo ny Foloalinda hitarika ny fankalazana ny faefatra amby 80 taona nahazoa Madagasikara ny fahaleovantena etsy Mahamasina trango izay mahamenatra sy manimbazimba ny firenentsika ho hatrany amin'ny fanazavana tao anatin'izay Daniela Minorso fanaovana tsinitsinina ny fiandrianam-pirenena sy ny tolom-panafana nataon'ireo tia tandrazana ny fanariany Andry Rajoelina ny zoam-pirenena maha-malagasy azy noho izy feno-taona vao nangataka zoam-pirenena vahiny araka ny ambarany andininy faharoa amby 70 ny lalàna amin'ny feny zoam-pirenena malagasy ho ny teo anivony RFM na ny anteny mera ny ray aman-dreny sy ny foko malagasy roa andro mialohan'ny fankalazana ny faefatra amby 80 taona nahazoany Madagasikara ny fahaleovantena tranga izay manimbazimba ny asiny fiandriana amin'ny pirenena ho hatrany ny fanazavana raha asina no resahantsika raha asy fiandriana pirenena raha fiandriana pirenena fotsiny aloha dia tsy maninona fa raha vao miresaka asina dia mazava ho azy fa tsy mety amin'ny tanindrazantsika zany satria tsy voahaja le asina ka raha ny tena marina sy ny tena tokony ho izy a dia tsy mety zany za zavatra zany kanefa moa ataontsika hoana fa tsy maintsy ekena fa zay ny zavatra misy fa ambara mivoaka malagasy indrindrandrindra fandray aman-dreny fa tsy mety amin'ny tanindrazantsika ny olona tsy manana zoam-pirenena hitantana ny tany sy ny fanjakana fa ny fanososena ny asy mpiandriana-pirenena zany fanososena ny asy tanindrazana ary mbola fanososena ny asy ny vahoaka malagasy sy ny fanjakana ihany koa ny filohan'ny repoblika no miantoka ny fiarovana sy ny fanajana ny fiandriana-pirenena izy no komandy faratampo ny Foloalinda araka ny voalaza ny lalam-panorenan'ny repoblika malagasy ao amin'ny andininy fahenina amin'ny 50 ny fananany Andry Rajoelina zoam-pirenena vahiny kanefa izy no hitarika ny matso lehibe izay ho tanterahany etsy Mahamasina mandritra ny fanamariana ny faefatra amby 80 taona niverena ny fahaleovantena izay manitsakitsaka ny asiny Foloalinda ihany koa ho hatrany fanehoan-kevitry ny teo anivony RFM tontolon'ny fampianarana no anohizantsika ny fampahalalam-bavao amin'ity ala ity efa nivoaka avokoa ny valim-panadinana CEPE ofisialy ho an'ireo Cisco manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao niakatra ny tahapahafahana ho an'ireo mpiadana raha ny teto Antananarivo renivohitra manokana izay nahatratra 3 amin'ny 20 faingo 5 amin'ny 20 isanjato raha toka 7 amin'ny 70 faingo 10 isanjato zany ny taona 3 amin'ny 20 amin'ny 4 arivo nivoaka tamin'ny fomba ofisialy nanomboka ny sabotsy teo ny valim-panadinana CEPE teto Madagasikara tsara nivokatra amin'ny ankabeny hoarina tamin'ny taondasa raha ny eto amin'ny Cisco Analamanga ho an'ny teto Antananarivo renivohitra manokana nahitana fiakarany ny tahapahombiazana nanomboka ny taona 2020 sy 2020 7 faingo 70 isanjato izany tamin'ny taona 2020 sy 2020 7 faingo 10 isanjato ny taona 2020 sy 2020 ary tafiakatra 3 faingo 7 isanjato tamin'ity taona ity ho ana Antananarivo Atsimondrano 7 faingo 4 isanjato ny tahapahafahana raha toka 4 faingo 10 isanjato tamin'ny taondasa
720 isanjato zany ho an'Antananarivo Avaratrano izay 320 isanjato amin'ny taona 2024 niakatra n'ilay tapaizan'ireo ankizy raha ny fanadiadiana. Raha oharina tamin'ny taondasa ity CPE 2024 ity dia nisy fitombona 22806 ny admis zany satria ny isan'ny inscrit 27525. Tsy misy magie zany fa niezaka nataon'ny tsirairay avy ary ny tena ezaka ngezabe indrindra dia nataon'ny mpianatra. Efa nisy niezaka na reny fanadinana andrana maro be natao reny ary dia atonga ny ankizy ho vonina ary ho tsara vokatra toy izao hitantsika zao ankehitriny. Faly ireo ray aman-dreny anatafitany zanany amin'ny dingana voalohany tahaka izao ankilany sahiran-tsaina ny amin'ny hotoy ny fianarany ankizy manoloana ny fisondrotany vola aloha ampidirana azy ireo eny amin'ny kolejy raha ny fanazavana. Rainy anana ala dia afaka somatsara dia sorana an'Andriamanitra. Tena sarotra ary tena eo mihitsy zao ny tena hoe mbola tena miandry izay eritreritry le fanjakana aloha zany hoe ahoana satria za zao sady mampianatra aty zany no mampianatra any amin'ny EPP satria telo menadany zanako dia efa nisy fisondrotana kely le any amin'ny EPP dia ny aty koa zao mbola ivory amin'ny Zoma dia mbola tsy fantatra hoe ahoana zany satria enjakenjana aloha le izy tena enjakenjana fa le fidirana aty zany ohatrinona ndray koa ny aloha isandreny aty satria ny arizo efa fantatra satria taminaka bulletin tany dia efa fantatra hoe niakatra indray aloha ny sarany vola alohan'ny ray aman-dreny dia ny aty koa zany mbola tsy maintsy hiakatra dia eo le tena somary enjakenjana zany. Mitaraina ireo ray aman-dreny araka izany ny mba hijereny ny fanjakany ny sosialim-bahoaka ahafahany miantoka ny fitohizan'ny fianaran'ny ankizy. Tsy ahivina araka ny tetiandro ofisialy navoaka ny ministera tompon'andraikitra ny iray hatramin'ny 4 Jolay ho avy izao ny BEPC ary ho tanteraina ny 12 hatramin'ny 14 Jolay ho avy izao ny baccalauréat amin'ny ity taom-pianarana 13 ity. Tsara ihany koa ny voka-panadinana ho an'ny faritra Boeny izay nahatratra 721 nisy ny ezaka avy amin'ny tsirairay nanomboka tamin'ireo ankizy hiatrika ny fanadinam-panjakana. Ampanabe namolavola azy ireo hatramin'ireo ray aman-dreny ka nazahoana ny vokatra. Na izany aza mahery ny 204 ireo tsy afa-panadinana tany an-toerana tamin'ity taona ity. Anja Robert Kolomanjanga. Mpianatra miisa 774 sy ray tamin'ireo mpianatra 120 sy 709 sy ray tonga niatrika ny fanadinana CPE no afa-panadinana CPE tato anatin'ny faritra Boeny izay manome salanisa 420 isanjato. Amin'ny ankapobeny tsara ny vokatra ho an'ireo distrika 4 mandrafitra ny faritra Boeny ka nisy koa ny Mahajanga faharoa nahatratra 2.5 isanjato ny tahapahafana ho an'ny distrika ny Mahajanga voalohany 7.5 isanjato, distrika ny Soalala 7.5 isanjato ny tahapahafana fanadinana CPE ho an'ny distrika ny Mitsinjo 5.7 isanjato raha toa ka 3.5 isanjato ho an'ny distrika ny Marivoay ary 2.7 isanjato kosa ho an'ny distrika ny Ambatoboeny. Ho an'ny sisy koa ny Mahajanga voalohany ny atsara ny valim-panadinana tamin'ity taona ity raha ny fanazavana. Io no vita zay soranandreo mpanabe sy ny ray aman-dreny tao anatin'izay nisy teboka anankitelo natsara azy ny trimestre zay natao tamin'ity taona ity bimestre satria nafanana anao an'izay tombana zay isam-bolana isaky ny 2 volana ho an'ireo mpampianatra. Faharoa ihany koa efa manomboka miatsara ny fomba fanaovan'ilay mpampianatra manaraka ny analyse des épreuves amin'io fanomanana ny lahazahadina io ary ny farany dia farany moa zany ny suivi zay natao ary indrindrandrindra ny nanaovana n'ilay examen blanc tsy hamaroan'le examen blanc kory ny tena inona fa le remédiation le fanarenana mafy dia mafy zay natao ny mpampianatra izay no nazahoana ny vokatra io. Afaliana araka izany ho an'ireto ankizy nahita ny anarany tao anatin'ny lisitra
misafidy ny andeha hiala sasatra izy ireo. Sarotsarotra le izy sady nampatahotra ihany sady nampangitagitaka. Mifaly be satria afaka dia niakatra kilasy dia misaotra ny maîtresse, misaotra koa amin'ny directrice, misaotra amin'ny olona izay nanampy ana rehetra, misaotra andeha hanao vacances any Antananarivo aloha fa aka repos kely. Faly be zany za satria za afaka dia misaotra betsaka anareo fa nisy namako zany nijery anazy akoatra zany tsy hitanay mihitsy zany. Faly zao afaka CP fa migaka sy namako zay tsy afaka mba ho afaka koa amin'ny herintaona andeha labrousse. Manodidina ny 720 araka izany ny mpianatra tsy afaka fanadinana CPE tato anatin'ny faritra Boeny koa ataovy sambalala mainandro raka izy tsy ho azonao anio ho azonao rampitso. Dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sendry vetivety ao anaty doka fohy mbola maro ny fanadiadiana azy vao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santiona ny fitarainan'ireo zokiolona ny Antsirabe izay mahatsiaro lasa fitaovana politika amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny asandalo any amin'ny distrika n'Antsalova rehefa avy eo any. Araroty balika vena saramanitra amity fianabidy govana volana zony miaraka mibalika ao amin'ny 200x+. Lasa 10,000 ariary monja mipetra-bola voalohany raha etsarary izy teo aloha dia efa afaka misitraka hazavana mandeha amin'ny masoandro ianao. Misy jiro antona efatra amin'ny jiro mirehatra ho azy rehefa mahatsikaritra fihetsehana sady afaka misarge finday. Aza taraiky hatramin'ny 7 jona ihany io a. Manatona haingana ireo Telma Shop akaiky anao sy ireo mpanjara akaiky anao. Mamerina ny araba trano tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity sihatry ny fitaterana avy hatrany no hanokafantsika izay amony ny mpandraraha anatin'ny siapitaterana ny fampitehany lalam-pirenena saika manerana nosy amin'izao fotoana izao raha tsy misy ny vahaolana aingana ho ireo mpandraraha indrindra anatin'ny fotoana mahabetsaka amin'ny mpandeha ho an'ireo mpanjifa izay misy olon-tsotra sy mpandraraha. Tsy azona fafinaretantsony ny mampiasa ny lalam-pirenena risy fiatraikany ho an'ny fiarikarena sy ny toekarena manontolo ihany koa ny zava-misy amin'izao fotoana izao ho ny mpamakafaka ara-toekarena. 719 ny fitombo mpandeha miainga veto Antananarivo miazo ireo faritra maro ho an'ireo tompi-antsonana roa lehibe eto Andrenivohitra Maki Andotapenaka sy Fasankarana amin'izao fotoana izao. Raha tokony ho fotoana fisokafany asa ho an'ny mpisehatra araka izany ny faraparany volana Jona. Mampifiritraina ny zava-misy ireo mpandraraha lohalarana ny faratsian-dalana izay tsy mbola nahita mpanavaozana. Vao miala eto Antananarivo ka manomboka eo Ambatolampy Menatsimo dia efa ratsy daholo na makany amin'ny faritra Menabe na makany amin'ny faritra Tiliara na makany amin'ny Sud-Est Manontolo dia ratsy mitombo noho izany zany ny ora lanin'ny mpandeha ny eny an-dalana sy ny fiara moa dia tena somary mijalijaly kely amin'ny fahatarana satria mitombona ny gazoal pièce dia ame simba daholo fa tsy maharitra pièce moa efa sady ratsy raha teo koa kalitahony dia miteraka fatiatoka be dehibe ho an'ny tompon'ny fiara izany indrindra ny filohana coopérative zay mitatana dia efa tena hita fa me vitsy mihitsy ny mpikambanao aminy noho ny tsy rentable firitsony zany le resaka sehatra ny fitaterana noho ny faratsy ny lalana. Zao aloha zany zao tsika azo lazaina hoe maimaina amin'ny faritra sasatsasany dia mba azo lazaina hoe na ratsiratsy ara dia mbola afaka any amin'le hoe mahamaina azy zay fa ny akoatran'izay moa efa rahantsika mahita ny RN6 ifasy lohatra amin'izao radie zany hoe efa misy azo andianana mipita fatoato raha fainona mety hoe ho tapaka kilô anatin'ny ray volana dia mipita lakana sy ampitaina indray zany ny olona ery ampita ny ifasy marapatonga eo amin'ny pont any Mahavavy dia Mahavavy indray mandeha lakana zay vao mahazo fiara makany dieko kanefa tsy maintsy atao satria zay le antsoina hoe service public dia tsy maintsy atao le izy
fa dia zahana fotsiny zany ny mola teromboririna angamba ny azoko ilazana azy. Ankoatra ny mpandraraha anatin'ny seha-pitaterana, isa mitondra takaitra manoloana ny faratsian-dalana ihany koa ny mpandeha sy mpandraraha izay miankina tanteraka amin'ny fitaterana amin'ny asa mandraraha. Amin'ny fampitehany lalana izay misy fiantraika amin'ny vantana amin'ny fiarikarena ho an'ny isam-batan'olona ary ny toe-karem-pirenena kapobeny. Lalana anisan'ny tena hoe avokavoka anankiray ao anatin'ny toe-karena. Ny lalana no ahafahantsika mifamezivezy, io zany no ahafahantsika manao an'le antsoina hoe famokarana, manao an'le production. Ny lalana zao eto Madagasikara rahantsika mahita fa raha miresaka ny RN2 tsika izay haitsika tsara fa anisan'ny lalana tena hoe avokavoka Madagasikara, ny toe-karena Madagasikara ray manontolo potika, simba tanteraka tahaka an'izay koa ireo lalam-pirenena hafa ireo. Ny lalana zany raha atao banky tokana anisan'ny tena antoka ray ahafahantsika mifamezivezy, ahafahan'ny olona manamora ny famokarany, ahafahan'ireo orinasa ihany koa manao fitanterana ny vokatra, ahafahan'ny mividy entana ihany koa. Raha simba ny lalana antoka lehibe zay mahatonga ny fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena ary anisan'izany ireo fiakaran'ireo ankora maro izay ilaitsika amin'ny fiainana andavanandro. Raha ny tarehimarika avy amin'ny banky iraisam-pirenena Antona 2020 tafiditra anatin'ireo tsy nahita mpivoarana maneran-tany ny lalana eto amintsika. Raha ny densité routière tsy misy afa-tsy 5.4 kilometatra ho an'ny 100 kilometatra toradroa ary mbola jarizary ny lalana anatin'izay. Io ihany koa ny indice d'accessibilité rurale izay mamatra ny isan'ny mponina mipetraka manodidina ny 2 kilometatra amin'ny lalana azo ampiasaina mandavantaona izay 1.4 isan-jato. Antotan'izy izay manamafy fa tsy mifandray ny mponina manodidina ny 7.0 tapitrisa, indrindra ny anivon'ny tontolo ambanivolo. Mbola maro ihany koa ny ezaka tsy maintsy hirosomy Madagasikara ahafahana manatsara ny fifandraisana ara-barotra amin'ny Komeza. Isan'izany ny fampitomboana ny vokatra sy ny fanatsarana ny sehatry ny angovo. I Madagasikara izay mandray ny semaine du Komeza nanomboka androany ary farana ny 7 ny volana Jona ho avy izao ka eto Andriatsilavo. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ka ifarana ny 7 ny volana Jona ho avy izao ny herinandro ny Komeza tanterahana eto Madagasikara. Etsika izay tafiditra anatin'ny fanombohana ny fankalazana ny 70 taona ny sin'ny Komeza. Maro ny ezaka tsy maintsy atao raha i Madagasikara manokana no resahana. Isan'izany ny fanatsarana ny sehatry ny famokarana ka hanaraka ny fenitra takiny eo amin'ny tsena sy ho ara-pahasalamana ny vokatra mivoaka. Mila ezaka manokana ihany koa i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny famokarana angovo sy ny fisitrahan'ny malagasy herinaratra. I Madagasikara izay manana fahafahana manantanteraka izany ary efa nisy volana tokany banky iraisam-pirenena anarenana ampitomboana isa ireo malagasy misitraka herinaratra. C'est un projet qui va coûter 15 milliards de dollars. Tetikasa izay mitentina 5.0 tapitrisa dollara izay anomezana herinaratra olona misa 100 tapitrisa, tsy hoe 100 tapitrisa olona fotsiny ihany fa isitraka izany ihany koa ny hopitaly izay tsy manana herinaratra, ireo sekoly, ny sehatry ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Ka i Madagasikara dia isisitraka izany koa. Mahafantatra ny ministry ny fitantanam-bola fa efa nanome vola ny banky iraisam-pirenena ahafahana mamany olona ny angovo. Tsy ny angovo azo avazana ihany fa izay rehetra mifandraika amin'ny herinaratra. Régler les problèmes de l'énergie et pas seulement l'énergie renouvelable, mais également régler d'autres problèmes en ce qui concerne. Firenena misy 20 no mpikambana eo anivon'ny Komeza izay ahitana fifanakalozana ara-barotra manodidina ny 420 sy 300 miliara dolara isan-taona. Tsy latsa-danja amin'izany ny eto Madagasikara. Pour Madagascar, le Komeza représente 50 à 100 millions de dollars d'exportation par an. Ny any Madagasikara manodidina ny 50 hatrany amin'ny 100 tapitrisa dolara isan-taona ny fanondranana ao amin'ny Komeza ary manakaiky ny 2.4 tapitrisa ny fanampiana voaray mivantana amin'ny alalan'ny MAEF.
eo ihany koa ny fanamorana ny fiarah-miasa ara-teknika ka ny sehatra tsy miankina no tena mahazo tombony amin'izany amin'ny alalan'ny fampitaovana sy ny fanokafana lalam-barotra. Mahazo tombontsoa maro ihany koa i Madagasikara raha tsy ilaza fa tsy ny fanamorana ny fifanakalozana ara-barotra, ny sehatry ny fanafody, ny fitaterana anabakabaka, ny tontolo iainana, ny angovo, ny fambolena sy ny fanangonana andodanisa. L'énergie, l'agriculture et les statistiques. Etsika goavana ity herinandro ny Komeza ity ary etsika maro no tanterahana mandritra izany. Tantona ny ampalalaka kokoa ny fifandraisana ara-barotra amin'ireo firenena izay mpikambana eo anivon'ny Komeza. Ny 7 sy ny 8 ny volana Jona ho avy izao ohatra. Irosoana ihany koa ny etsika andehan'ny 5 amin'ny Trade Fair and Conference izay karakarain'ny Komeza Federation of Women in Business sy ny fikambanan'ny vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara. Manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alaty dia tsy iza fandrian-tsoriasina izay mpikarakara ny Komeza Trade Fair izay efa miditra amin'ny andihan'ny 5 amin'izao fotoan'izao. Miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao etintsika niboana an'izay tsara mpahafantarina ny mpanara-baovao ihany angamba ny mahakasika an'ity etsika izay karakarainareo afaka andividy ity. Miarabanao Iva dia miaraba ihany koa ireo mpanaraka ny vaovao an'ny Kolo TV ny tokantrano tsirairay avy ihany. Ny Komeza Federation Women in Business dia mikarakara etsika iray lehibe goavana Trade Fair amin'ity taon'ity izay raisintsika eto Madagasikara zany ny andihan'ny 5. Ny andihan'ny 4 natao tany Egypte dia itsika eto Madagasikara zany ny tany miteny frantsay voalohany mandray an'ity Komeza Trade Fair ity. Ny Komeza Federation Women in Business na ny Comfoeb ozy izay dia isoloan'ny groupement des femmes entrepreneurs tena zany raha eto Madagasikara dia ny ministera ny industrie sy ny varotra moa zany no nanendra GFM zany isolo tena ny Comfoeb zay eto Madagasikara. Mombamomba ny Trade Fair indray dia amin'ny 9 sy 7 volana Jona ho avy izao zany no tanterahana izy io ao amin'ny Novotel no anaovantsika azy. Misy varotra fampirantiana ao mazava ho azy eo amin'ny 100 mahery eo ny mpampiranty amin'io dia mandray vahiny amin'ireo tany avy any firenena ao anatin'ny Komeza zany isika amin'io. Firenena 20 zany no voasolo tena amin'izao tsika amin'ny teny izao ary ny délégation dia efa mahatratra eo amin'ny 5 amin'zato eo zany no avy eto zany inona no mety ho zavatra mampiavaka ny Madagasikara isika zany zao ny firenena isan'ny hoe miteny frantsay voalohany andray an'ity etsika isan'ny goavana sangany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity inona ny isan'ny tolotra zany mety hampiavaka Madagasikara ho anatin'izay. Araka ny teneniko tao etsika ny teny frantsay voalohany dia mazava ho azy fa ny vokatra malagasy aloha zany ny tena asongadintsika amin'io fotoana io dia ny tena asongadina koa dia ny aonao filaza zany opportunité d'affaires ho an'ny satria ny ankamaroan'ireo moa zany dia vehivavy mpandraharaha no tena andray anjara mandritra ny Trade Fair io dia fifankalozana ara-barotra ho an'ny samy vehivavy mpandraharaha ny antsika avy ato Madagasikara sy zareo avy any ivelany. Mety misy vokatra ohatra mahaliana zareo avy any ivelany ao anatin'ireo fampirantiana io dia zany hoe ahafahan'ireo mpandraharaha malagasy mety mahazo lalam-barotra avetrany ve zany le izy ao anatin'izay. Andahoary mampiavaka azy oharina tamin'ny taondasa sy ny fanentanana mety manahoana ihany koa zany ny ataoko hoe mety vozotry ny etsika amin'ity taona ity. Ny 7 aloha zany fanokafana ofisialy dia avy eo mandeha ny varotra fampirantiana dia ny 7 sy 8 ihany koa misy ny conférence. Misy conférence eo amin'ny 3 eo isan'andro ny zoma sy ny sabotsy moa io dia ho farananay amin'ny gala le izy. Ny gala moa dia fotoana iray ohatran'ny hoe karazana tsy alim-pandihizana fa fotoana iray zany anomezanay
anomezana maro-pakasitrahana ho an'ireo vehivavy ohatra hoe nanao stand tsara indrindra na vita varotra be indrindra mamezanay fotoana zany io isaoranay ireo mpiara-mombonantoka taminay ihany koa dia isaoranay ireo vehivavy marobe izay niara-nisalahy taminay nandritra nyity trade fair ity. Ankoatran'ireo vehivavy mpandraharaha izay ampirantiny avokatra ny eny toerana manahoana ny mety fafahany daholo be sy ny rehetra makeny toerana. Misaotra anao amin'izay fanontaniana izay iva malalaka tokoa ny fidirana amin'io fotoana io ny 9 sy ny 10 ny volana Jona izany hoe tsy misy vidim-pidirana fa afaka tonga eny manatrika ny mitety ireo stand maro samihafa dia manatrika ireo conférence maro samihafa ihany koa. Ankasitrahany ianao azy sy natao anatin'izay fanampanazavana mahakasika ny hetsika izay fa olona misy 10 no tsara vitana ka nahazo loka avy amin'ny Yoplait nandritra ny fisariana androany. Lalao izay nisokafana nisokatra tamin'ny olona maro teto Antananarivo tamin'ny alalan'ny fanjifana yaourt Yoplait. Ny alarany avison. Notanterahina androany ny atsapaka tamin'ny lalao izay hanokarakarainy Yoplait ka loka miisa 10 no natao atsapaka androany. Indrindra tamin'ilay izy dia ny voyage ho an'olon-droa any Maurice iantohana daholo. Dia ny loka faharoa iPhone 15 Pro Max dia ny loka fahatelo télé écran plat LCD. Dia nanao tirage au sort ho an'ireo zany zavatra nataontsika teto androany. Folo moa zany nisan'ny loka, ny loka fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina kojiza sy produit Yoplait. Ny fandehan'ilay jeu zany nandritra an'izay ray volana nanaovana izay ho an'izay rehetra mividy an'ilay yaourt Yoplait 90 grammes zany hoe ilay pokely mividy anankefatra izy dia mazotika natao mbola anankiray. Izy ity tenenivon'ny grande surface sy ny épicerie tsotra miisa 3 eto Antananarivo zany nanaovana an'izay lalao izay. Amin'ny voalohany volana Jolay no anaovana ny fanolorana ny loka raha ny fanazavana ireo mpikarakara. Velotarain'ireo zokiolona izay mivondrona anaty fikambanana tsy miankina maro amin'ny faritra vakina karatra ny Sabotsy fa 12 ny volana Jona lasa teo. Isan'ny nanaovana izy ireo fitarainana manokana ny fanaovana tsinotsinona sy ny fanaovana azy ireo ho fitaovana politika ihany koa. Mangony fotsiny fampanantenana atao azy ireo fa ho zaraina fanomezana saingy tsy izay ny zava-misy. Ny fizarana ireo fanampiana samihafa izay misy fanavakavahana sy kiantrano an-trano raha ny fanadiadina natao tamin'ity androany ity. Andrinirina Randria Miarsokolo Antsirabe. Tato ato dia marobe ireo fitarainana azo avy amin'ireo zokiolona teto vakina karatra, indrindra fa ireo izay mivondrona ao anatin'ireo fikambanana maro samihafa atao anatin'ny distrika Antsirabe voalohany sy ny distrika Antsirabe faharoa. Raha loharany bavao azo ny Sabotsy faharoa 12 volana Jona 14 lasa teo dia nanao fitarainana ireto zokiolona avy eto amin'ny faritra vakina karatra ireto noho ny fampanantenana natao azy ireo teto amin'ny tokotany malalaka ny Brand Ministera Amponina eto vakina karatra fa isy ny fanampiana izay ho zaraina saingy rehefa tonga tetỳ toerana dia nisy ny fanavakavahana sy ny alakibika tsy tiako tare ka ny atsasa-manila n'ireo zokiolona izay tonga teto dia tsisy nahazo avokoa. Raha ny fantatra dia vary razinga no zaraina ho an'ireto zokiolona ireto ary nisy tamin'izy ireo no tsy voasoratra mihitsy tao anatin'ny lisitra kanefa anisan'ireo zokiolona tokony hisitraka izany raha ny fanazavana. Izy ny nanangona anay hoe manangona karamanga dia androany Sabotsy ny fotoana nefa rehefa tonga teto zahay dia apahany no zarainy tamin'ny olona dia avy eo ny ravaina fa tsy nahazo alalana indray ty toerana ty nefa vahoaka teto efa tena tangorona be mihitsiny dia izay mampalaila anay nahoana ny sasany mena moa zahay navelany tonatonana misy aminay tsy mbola ny sakafo maraina nandeha teto kena be dia be misy malemy nefa dia nitsontsony avin'izao zay zokiolona zay tsy nangataka fa izy ny antso vary aloha ny tanay zaraina mbola ao zao le vary amin'izao ny diny ny trano dia ao vary raizinga no omeny efa nisy nahazo efa be dia be ny nahazo ireo be dia be mbola be dia be mbola atsasa-manila no tsy nahazo lehilahy tonga teo ambony teo dia nandravan'ilay izy hoe ajanony fa tsy nahazo alalana dia nefa matona mory anay ngamba izy mety nahazo alalana iny ty toerany ity eny matetika aloha misy mahazo hoe misy fizarana ho no any zokiolona nefa n'izay tsy mba ao anaty lista satria lasakitrano hatrano le zavatra ny tena takinay dia mitaky ny zoany zokiolona izay voafitapitaka izay tany vatry ny kiambo zareo mame fotoana an'le antitra zany fa tsy hoe le antitra no miazakazaka hoe misy ohatr'izao fa fotoana efa mendry zareo matotra le izy. Maro tamin'ireto zokiolona tonga nydodododo lana tena fa hazo fanampiana ireto no avy lavitra ao ireo manankalema sy tsy salama ary nandeha tongotra ora maromaro vao tonga
teto tapitanana Antsirabe. Na dia misy aza ny fanampiana omena ireo zokiolona izay atao amin'ny fitondram-panjakana hoy ireto farany dia tsy mipaka tanteraka any amin'ireto zokiolona ireto izany raha ny fanazavana trano. Tena mahatsary voafitaka anay satria dia tongotra lahady ny firme makeny Andranobe makety milasa izy fa Antsirabe dio Antsirabe nahoana tonga eto ilay olona trany atrany lavitrany nahoana ny tsy omena ilay zavatra nahoana na veraverimaina ohatra izao ilay olona mampanahilo any mijery an'ireo olona ireo matory any tototo tsy miazakazaka ety manary andro ny zavatra ataony izy ny nanasa fa tsy ny olona tsy tonga ho azy ohatry ny elika hoe tsy ompitaolana tetsy ananana tetsy mampalahelo izany zavatra izany. Mampalahelo be zany le ray aman-dreny mahatsapa fa tena mpanaovana tsinotsinona angamba zao hoe zavatra takinay aloha dia mba tokony ho jerena zany ireo ray aman-dreny reo zokiolona reo tokony mba hisy fijerena satria mandeha misy fizarana jiro ary anana amin'ny fomba hoana olona lehibe ve dia aharitra ilahatra eo ilahatra an'izao jiro zao dia tsy misy rehefa avy eo fa rava dia misy indray ny any nary dia tsy any amin'ny fokotany tsisy nefa ny any amin'ny fokotany. Araka izany dia manao antsoava amin'ireo tompon'andraikitra ambony ireto zokiolona izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana tsy miankina maro samihafa eto Vakinakaratra ireto mba hijerena manokana ny fanajana ny zon'izy ireo indrindra fa manoloana ny fizarana fanampiana tahaka izao. Anamafy ny fanaramaso ny fandriam-pahalemana mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena ampitandro ny filaminana. Araka ny fanazavana tamin'ity androanty roso amin'ny fandraisana fepetra avy hatrany izy ireo raha toka misy manohitohina ny fankalazana araka ny fanambarana tamin'ity androanty ny Larana Efson. Iroso amin'ny fisamborana sy ny fandraisana fepetra avy hatrany ireo mpitandro ny filaminana raha misy ny olona manohitohina ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ny taona ity. Ampitomboana ihany koa fa ny isan'ireo mpitandro ny filaminana ampandry fahalemana mandritra ny fankalazana. Ny fetim-pirenena zany tsy mitovy tsisy azo ampitaina aminy amin'ny karazana lanonana sy fety rehetra noho izany dia fepetra manokana ihany koa no raisiny ka dia izay manotoana ny fanehoan'ny olona ny fitiavan-tanindrazany dia tsy maintsy andraisana fepetra efa misy ihany ny olona miteny ndeha hitonan'ny olona nao an'izao fa rehefa miopify dia tsy maintsy mandray fepetra ny mpitandro ny filaminana. Manerana ny Madagasikara ny fankalazana ary isy mpitandro ny filaminana avokoa amin'ireo renivohitra raha ny fanazavana. Dia mazava ny tanjona fa mba ho tanteraka tsy misy tonika zany ao filaminana tanteraka ny fankalazana ny fetim-pirenena. Ny faharoa dia tsy tokony misy ny resaka fampitehana na entana zany na sanatria ratra indrindra moa zany famoizana ny olona dia tsy hisy izany. Ny angidy-by vaovao eo anivo ny tafika anabakabaka ihany no isany iova mandritra ny matso izay ho tanteraina raha ny tatitra androany. Izay zany ny afatry ny mpitandro ny filaminana ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena fa raha ny zavatra iaina ny vahoaka isan'andro. Lasibatry ny asandalo avokoa amin'izao fotoana izay rehetra manana omby eo amin'ireo komuna misy 5 mandrafitra ny distrika n'Antsalova. Vitsy hatreto ireo mpitandro ny filaminana mampandry fahalemana ny antoerana ka isany mampahazovana ny asandalo. Antony anaovan'ireo mponina Antsoavo ny ampitomboana isa azy ireo raha ny fitarainana hatrany. Daniela Minolso. Mirongatra amin'izao fotoana ny alatromby ataon'ireo dahalo mitapy-adiana ao amin'ny distrika n'Antsalova. Nanomboka ny alatsinainy 17 Jona lasa teo ny tao amin'ny campement Ampandramamy fokotany Ambalakaza komina ambanivohitra Antsalova indray no niaran'izay asandalo izay ka omby misa 9 no lasan'ireo dahalo nandritra izany. Tahaka izany ihany koa ny tao Beji komina ambanivohitra Trangay ny 12 Jona teo izay omby misa 10 no lasan'ireo dahalo ary olona iray no namony ainy ampolony maro ihany koa ireo naratra. Ny 17 Jona tao Kilmasoa izay nalasana omby 100 maro sy ny tao Bekopaka ihany koa. Tranga izay mampitaraina ireo mponina ny toerana ary mbola mitohy hatramin'izao fotoana ny fanafiana isan-karazany. Ny trangany insécurité aty Antsalova amin'izao dia tena hendrina tena alatromby dia tena fisevitra. Iaho zao président conseiller io président conseiller commune Bekopaka midinanao hala tamin'ny ray alina sasany teo. Omby 20 no nalaindreo taminakay dia aveo moa zany dia heureusement iaho zany tsy mifindreo dia le basy tatanako zany hay sady mitifitra fa nanazy zany avy taloha satria tata tao anaty trano aho dia tsy mifirindreo aho zany dia mitifitra fa
avy taloha zany le basy-bizareo de voiture fa mitarako kely fosiny fiada sy maty de tena isanandro tous les jours tous les nuits le halaka aty amin'ny district Nantsalova ary ty agnaty commune boko baka zany ao antonao io ka de zay tompo zany azoko mbola zany fa de tsy milana tanteraka zany ny commune bekopaka ao agnaty district Nantsalova ary district Nantsalova zany tena tsy milana tanteraka Jehivin vitsy amin'izao fotoana ny mpitandro filaminana mampandry fahalemana manedrana ireo commune misy 5 mandrafitra ny district Nantsalova antony mahatonga izay tsy fandriam-pahalemana izay indrindra ny halatromba azovahana ao an-toerana raha ny fitarainana trany filaminana zany tapaka zany le effectif de le fokon'olona koa zany tsy misy miady masom-pokon'olona chaque misy ihany zany le dina mba io zany mba mitaprojet anazy zany le dina fa le dina zany amizao mbola somary mitavozavoza fa mbola andala-panosora amin'ny fanatanterahana le dina de dina zany zao no mba saika mba mampilamindamina kely fanabeazana azy mbola mirongatra ihany faripalemana ny vazaha zany nandroany atakeny zareo koa ny vazaha natolo nametitsingy de taminany camarana teo de lasa daholo zany fananao ny vazaha touriste mpizahatandro raha ny ivelany miantso ny fitondram-panjakana ijery akaiky sy ampitombo isa ireo mpitandro filaminana mampandry fahalemana ao an-toerana manoloan'izany ireo mponina ao anatin'ny district Nantsalova maresaka irasan'ny pirenena vetivety mikasika ny amarana ny ady eo amin'ny Israel sy Hamas amin'izao fotoana ny tafika israeliana ny ady any Hamas ankehitriny taoriany fifandonana teo amin'ny rotota nandritra ny 9 volana araka ny fanambarana izay nataon'ny prime ministre israeliana tamin'ny ano manjery tsy miankiny iray tany an-toerana omaly nateo aza ny filazany ty prime ministre israeliana ity fa misokatra ny fifanarahana ampitsarana ny ady amin'izao fotoana izao fantatra ihany koa fa ny fandravana tanteraka ny vondrona maso ao Gaza no atongavana amin'izay fampitsarana ny ady zay raha ny fanazavana trany dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity naizanaiza misy anao isoranao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany manam-pitafa ao amin'ny rapitondary tombo-kilasy tombo-vavy ero matoko Freda vatsiro sady foana ihinana azy sokobis gaska tsara fianam-bidy hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magazay Batimax rehetra ary 15 isanjato be izao kosa ho an'ny rayon carrelage sanitaire luminaire tandremo tara sao disanjara Batimax la qualité au meilleur prix vous a présenté Ni Vavao 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.